Ny tontolon'ny fananan-tany indray kosa nanao fanambarana fa hanampy ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fananan-tany ny sendikan'ny Inspecteurs du domaine de la Propriété Foncière na ny SIDPFM. Misy araka izany ary ny drafitra maty paika izay novolavolain'izy ireo ka hatolotra ny filoha-pirenena Malagasy izany. Fanadihadiana. Manana drafitra maty paika ary efa voavolavola ireo teknisiany eo anivon'ny sendikan'ny fananan-tany na ny sendikan'ny Inspecteurs des domaines de la Propriété Foncière de Madagascar. Drafitra izay heverin'izy ireo hatolotra ny filohan'ny Repoblika tsy hoely. Nanazava ireo tarika ny sendika fa nisy ny lesoka mahatonga ity sehatra ity ho sahirana foana. Tsika malala fa nanomboka tamin'ny 5 soarivo tsika dia niditra tao amin'ny fanavaozana fananan-tany. Nandritra izay 7 taona zao amin'ity taona ity dia mbola rahantsika mahita fa tsy voavahan'ny olon'ny fananan-tany eto Madagasikara. Ny antony dia tsy mba consultena, tsy mba nenona ny hevitry ny teknisianina ambony ato amin'ny fananan-tany tamina mola volana io politika fanavaozana fananan-tany io. Ka izay nampijoro anay amin'izao 4e Repoblika izao amin'ny fiverenana mpamatsy vola eto Madagasikara na mola vola izay document fomba fijerinay mahakasika ny politika tokony hitondrana ny fananan-tany eto Madagasikara. Manantena ihany koa ireto teknisianina ireto mba hanomezana sehatra bebe koa azy ireo eo amin'ny fitantanana ity departemanta ity. Mangataka izay mba omena ministera mitokana izay ny teknisianina ambony ato amin'ny fananan-tany hitantana azy mba hialana amin'ny fampiasana ara-politika ity service de domaine ity. Mariana fa efa 20 taona no nisian'ny sampana fananan-tany teto Madagasikara. Saingy mbola tojolana hatrany vahoaka malagasy ary mahatonga olana ara-pialamonina misesisesy ny resaka fananan-tany.